Mety ho vita ve zany hoe miaina fiadanana ao anaty fanenjehana? Isaorana be deaibe ianao manjoy hatrany ny fiarahantsika ny ao anatin'izao fandaharana izao ary sitraka Andriamanitra mihitsy no iarahana aminao iarahany aminao anorony ianao araka ny teny soatra masina. Kopa-tanana arahaba am-pifaliana ary dia fiadanan'ny Tompo aminao. Andesika aloha hivavaka. Tompo malalo, misaotra betsaka ny amin'ity tombontsoa fanararoatra hanekenanao ity ho tompo sy mpamonjy anay. Mangataka ny fananao masina mihitsy zahay, ampio izay ho tonga amin'ny fiaikena ny faharatsianay ary ny fananao masina kosa hitaridarina anay ho amin'ny fahamarinana. Ataovy takatray ny teny fampiononan' Jesosy Kristy teo amin'ny Jaona 5:20 iainanay amin'izao andro ankehitriny izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Miaina fiadanana ao anaty fanenjehana. Raha efa nenjehana biby masiaka ianao dia tsy afaka hanao kivazivazy mihitsy hoe entiko mivilavila etsy roa ty biby masiaka ity dia ataoko fanina eo, fa tsy maintsy ny ainao, ny amonjenao ny ainao no ambony kokoa ao an-tsainao ary tahotra aza ny betsaka ao. Toraka izany ihany koa anatina fanenjehana izay miatra amintsika, ohatra hoe misy olon-dratsy manenjika na misy loza mitatao aoriana toy ny hoe rivo-doza sy ny faharavana isan-karazany, misy jolapana amin'ny trano, dia tsy hanana fiadan-tsaina mihitsy tsika ao anatin'izany satria izay no hitan'ny masontsika. Ny valin'ny fanontaniana zany hoe mety ho hita ve na ho vita ve zany miainana izany dia Kristy no manome azy, fa raha i Kristy dia ny ainana izany. Dia isika ihany koa atorin'ny Kristy an'izany. Ianao nge reto fanambarana vitsivitsy reto tamin'ny resaka nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany raha isaraka aminy izy ny alina amin'ny lohany nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana, dia tsy nilazany amin'ny fijaliana efa niaretany sy tsy maintsy mbola hiaretana izy. Andrao zany ho tena ho reraka ny mpianatra. Tsy niteniny amin'ny fahanalam-baraka ny andry azy izy, fa nitady kosa ny hitondra ao an-tsain'ny mpianany izay ampahery ny finoany ka hitarika azy hibanjina sahady ny fifaliana izay miandry ny mpandresy. Izay ny fomba nampianaran'ny Kristy ny mpianany. Ilay fifaliana aorian'ny fahoriana jerena. Na ravoravon'ny Kristy ny fahalalany mazava fa afaka anao sady anao mihoatra noho izay fanapahana tenaino an'ny mpanaraka azy izy. Hitobaka avy amin'ny fitiavana sy fangorahana ka hanadio ny tenimpolon'ny fanahy ary hatonga ny olona hitovy toetra amam-panahy amin'ny Kristy. Izay ny tanjony. Hitovy amin'ny Kristy, hiroso ny fahamarinana, tafiany ny herin'ny fanahy ka handresy ary handresy hatrany. Andao isika hiroso, hifikitra amin'Andriamanitra anaiky ny fitarian'ny fanahy dia handresy hatrany ary izay fandresena izay ilay miteraka fiadanana ao anatin'ny tolona izay atao. Hoy Kristy hoe izany teny izany efa nilazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Efa nampianareo aty amin'izao tontolo izao hoe misy fahoriana matokio izy fa izaho efa naresy izao tontolo izao ao amin'ny Jaona 5:20 io daholo no ahitantsika an'izany. Toky ambony indrindra fa hiara-mandresy aminy isika. Tsy very toky izany Kristy nakivy teto rehefa hiatrika ny fahoriana izay ho atrehany tsy ho ela, ary izay toky izay no nizarainy tamin'ireo mpianatra izay efa miha marefo sy malemy eo am-piainona azy. Ary tokony hanao finoana mahatra toy izany koa izaho ianao. Eno indray ety inona no herin'ireo niaritra fanenjehana ho an'i Kristy tamin'ny lasa, izany hoe taty aoriana tamin'ny Kristy efa lasa tany an-danitra dia efa maro ireo niaritra fanenjehana, fa inona no herin'izy ireo? Ny firaisana amin'ny Kristy, ny firaisana amin'ny fanahy masina, ny firaisana amin'Andriamanitra. Izany hoe ny firaisana ao amin'Andriamanitra telo izay iray, Ray, Zanaka, fanahy masina, izay no herin'ny mpino. Rehefa tsy manao an'izay ianao dia potika, rava, kivy, resy. Nampisaraka ny maro tamin'ny namana teto an-tany mantsy ny fanomezan-tsiny sy ny fanenjehana, fa tsy nampisaraka ny zareo mihitsy tamin'ny fitiavan'i Kristy. Mety ho lavin'ny namana ianao, mety ho enjehana, mety ho ahilika tanteraka, fa tsy ny fitiavan'i Kristy tsy misaraka amin'ny fitiavan'i Kristy isika, fa Kristy kosa tiantsika. Hoy Kristy hoe izaho tia azy ka hiseho aminy. Ary ho tanteraka izay, tena ho tanteraka izay ndao raisitsika ho toky ambony indrindra, fa hiseho amintsika indray Kristy, hiseho vatana io, fa tsy hoe hiseho fanahy
fa tena iseho vatana izy rehefa ho avy indray. Andao ho velomintsika an-tsaina zany ary hiteraka fiadanana anaty eo ampiatrehana ny fanenjehana izay hiseho amin'ny fiainana na izay efa niseho na izay mbola ho avy. Ampaherantsika Andriamanitra amindra fo amiko sy aminao izy mba hahatonga antsika tsy ho kivy ao anatin'ny fizahan-toetra sy ny fanenjehana izay manjo antsika ankehitriny. Hivavaka isika. Tompo, ianao no mahalala ny zavatra rehetra satria efa niainanao daholo zany. Ampio izay anaiky fa na dia misy aza ny fanenjehana ary mety ho mafy sy mivaivay sy tsy ho zaky zany, afaka manana fiadanana anaty izay miaraka amin'ny Kristy satria ny Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina dia miara-mitoetra ao aminay rehefa mitoky aminy izahay. Ataovy tsapanay zany amin'ny fiainana andavanandro dia ny ankehitriny mba hahatonga ny fonay iorina fa arovanao hatrany izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no aniriny izany vavaka izany. Amen.